Fa miantso nisy ny fifanatreana amin'ny ministra ny vola sy ny teti-bola Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny parlement teo anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita na ny CST sy ireto parlemanta ireto moa izay mitaky nisy ny fanazavana matotra sy mazava makasika ny fampiasam-bola mpanjakana. Vola Ravoafy sy Tsirakotarson no mitina izay vao. Betsaka ny tsy mazava momba ny fampiasam-bola mpanjakana ary mitaky nisy ny fanazavana matotra momba ny fampiasam-bola mpanjakana avy amin'ny ministra ny vola sy ny teti-bola Hery Rajaonarimampianina amin'ny parlementaire CST hoy ny parlementaire Robert Razaka. Ny ampalatsona misy finance po dia mazava loatra fa no ny fitantanana ny volam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy. Raha ohatra mamboatra hôpitaly manara-penitra tsara ny zany fa izay tsy mahafantatra ataoko parlement tsy mahafantatra mila mahafantatra izany zareo kantonyanay azy rakory moa vola io akory fa fitantanana anazy rakory fizarana anazy moa mba mahalala zay zareo misy elite risco mila mahalala zany rehetra zany zay satria ino ohatra responsable anay lasy mahalala zany misy zay kosa oe fisapetraka zay satria vola pirenena vola ny vahoaka no ataontsika fa tsy hoe vola na volan-drano ka oka tsiraray petraka am'izay toerana misy azy mila miresaka efa taty aminay izy amin'ny conférence de président fa mbola misy valiteny sy fafako ary fa nikariko le koa zay dia hitanay fa hoe mbola tsy mitombona zao zany mahatonga anay mandefa l'interpellation tompoko tsy zavatra fady fa zavatra rafitra ara-dalàna ato aminay zany entina miasa. Taorian'ny fandanian'ny kongressy ny tetezamita ny teti-bola mpanjakana 3 dia anjarany eo anivon'ny CST indray no mandinika io volavolan-dalàna io. Mikasika izay dia nilaza Andriamatoa Robert Razaka fa heverina fa tsy maintsy isy ny fanotsinana farafaratsiny isy ny sosikevitra avy amin'ny parlementaire CST mandritra ny fandaniana ny volavolan-dalàna amin'ny fety teti-bola mpanjakana 3 raha ny fandaram-potoana teo anivon'ny CST androany dia anisan'ny nodinian'ny voamera samihafa eo anivon'ity andro mpanjakana ity ny tolo-kevitra momba ny fametrahana ny voamera misahana ny fanadihadiana momba ny raraha andramena sy ny olana momba ny fananantany ary momba ny arenan-kibon'ny tany.